filomarika ravalomanana atahorana mafy. Syndicat mpiasa ministera ny vola toerinay fitantanany tsy miankina ny etra sandadoany. Mbola rajona marary mafy any Atsiafa. Alakamisy 13 septambra taona 2024 fankafaliana sy ampitiavana indray tokolasy sy tokovavy ny tsydiako ny tokantranonao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fetalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny anaraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia na Denis aza ny fanambarana entra nataon'ny filomarika ravalomanana ny fito lasa teo ny antsony anatsarana ny atsonjay sy Ramatahora ataon'ny mpitondra fanjakana ka nanao antsoavo sy nampafantatra ny zavamisy tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia mitoy ny andromaso sy ny sakatsakana natao tamin'ity filoha ity tamin'ity androany ity nosakana ny sandary indray mantsy ny filomarika ravalomanana tetsy andranomanelatra araoriny atsiprianzay eo amsary asirindra tsara ny tokra marla. Mandany andro sy fotoana amin'ny fanenjehana an'ny filomarika ravalomanana ny fanjakana Rajoel. Nosakana ny sandary indray ity filoha ity androany teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny rehefa hiditra teo Andranomanelatra. Namoana ers na ireny vimiranirano ireny mihitsy aza. Tratrany tsy nampozina indray ihany koa ireto sandary teny an-toerana satria dia nanatro maso izany ny maso ivota faradalana tamin'ny filomarika ravalomanana. Mariana atrany fa lalana laharana 13 tsipika aotraray dia mamaritra mazava tsara ny sata mafiloha teo aloha azy sy ny zoananany. Araka ny voalazany lalàna dia mitovy sata toy ireny filohana androm-panjakana sy minisitra ny filomarika ravalomanana. Firy sy firy moa ireo manam-pahefana no mampaneno anjomara na mampiasa girofara. Misy mihitsy aza ireo manam-pahefana manao itsin-dalana. Saingy ny filomarika ravalomanana izay manaja lalàna no enjehana fatratra. Ny tena mampametra-panontaniana dia tsy misy intsony ny ajany ho filoha ravalomanana amin'ny maray amandreny azy. Tsy vao izao no nisy ny atsonjay ataon'ny fitondram-panjakana. Ny volana jona teo ohatra dia voasakana tetsy amin'ny talata Vononondry sy Ambomangakely ny fiara mitondra ity filoha teo aloha ity. Ny tranony aza moa dia natao andromaso mihitsy. Tsara ny manamarika fa efa nilaza ny filomarika ravalomanana ary nahintsy fa atao fitaovana fotsiny ireo sandary madinika mpandray baiko anao fiantsiana sy fandranitana. Politika hafahafa mihitsy no hitantanan'ny filoha Rajoelina ny firenena raha ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Ohatra, ny lalàna mifeny satam-panohitra izay manendry ny filomarika ravalomanana ho lehibe ny fanoherana eto Madagasikara. Sahan'ny fanjakana no manova lalàna vaovao mifanohitra ny lojika ny demokrasia. Ny Ramatahora amin'ny alalan'ny fampiasana ny mpitandro filaminana anao famoretana mivantana na akolaka amin'ny filomarika ravalomanana mangony fotsiny. Manam-pirofo aloha raha amin'izao fihetsiky ny fitondrana izao fa mbola manana tanjaka ara-politika sy atahorana mafy ny filomarika ravalomanana matoa enjehana sy anaovana Ramatahora. Matoa tonga any amin'ny fandrangandangana hery dia ny fanjakana mihitsy zany no tsy resy lahatra amin'ny fomba fiasany sy ny programa tanterahany. Anka tsy maintsy mitady izay fomba andemena ara-tsaina sy ara-batana ny mpifanandrina ara-politika aminy. Fananao fanambarana androany ny syndicat mpiasa ny ministera ny vola na ny SMMV tetsy Anosy manohitra ary tsy mankasitraka izy ireo ny fikasany mpitondra fanjakana malagasy anova ny fitantanana ny etra Jessica Miray sy André Rakoto Malala. Androany no nivoaka tamina gazety mpiseho isan'andro iray ny mikasika ny fikasan'ny fanjakana anova ny mpitantana ny vola miditra sy mivoaka eo amin'ny ladoany na ny fadijerana na rehetra eto Madagasikara. Orinasa tsy miankina iray ny voalaza fa mety andray ny fitantanana atsoatsy. Manahy izany tetikasa izany ny syndicat mpiasa ny ministera ny vola ka nanao fanambarana. Manoloana ny fikasana nomezana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny etra sy ny fadiserana na impôt sy douane izay efa misy etude na projet efa mandeha
ary no amafisiny lahatsoratra an-gazety nivoaka androany fa 13 septambra 2024 dia manao zao fanambarana zao izay syndicat rehetra mivondrona ato amin'ny SMLV tsy manakana ny fanatsarana ny fitantanana izahay fa manohatra kosa ny fanomezana izany ho an'ny sehatra tsy miankana izay any ivelan'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bolam-panjakana fa roa manome tokony mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MEF fa tsy anaiky ary manohatra tanteraka izany fikasana izany noho izany mitaky ny fampitsarana avy hatrany io tetikasa io izahay fa tsy vahaolana io fa fanampitehana ny administration malagasy natao androany fa 13 septambra 2024 manany amin'izao fikasana izao ireto syndicat ireto satria tsy anana ny fiandrianana intsony ny firenena malagasy raha sanatrika tanteraka izany dia anatin'ny souveraineté ny fanjakana malagasy ny fiandrianany firenena malagasy mihitsy zany famoriketra sy fampidirana abatserana an'izany iverina fa tsy mety kosa ny mbola hanomezana ampahana manontolo ny asan'ny faditseranana na ny asan'ny etra amina orinasa tsy miankina hafany na izay externalisation na zay fomba hafa izay eritreretan'ireo mety hatongavana amin'izay tsara ny mampatsiahy fa toy izao ihany no nanomboany fahampitehana ho an'ny orinasa-panjakana sasany toa ny Jirama, ny ary Madagasikara ary ny Sekrena ny Antsiranana. Fanatanteraka fionambe androany teny Akatso ny SSS sampana Antananarivo niompana indrindra ny mikasika ny olana sedrain'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ny votoaty ny fionambe tamin'ity androany ity tena toerana nanao ny angam-baovao mikasika izay Jessica Kamiray sy Andro Rakoto Malala. Mahatsiaro ankilabao ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ety amin'ny université tsy ampy isan'izy ireo any ka maro loatra ny andraikitra sahaniny ary efa saika lehibe avokoa ny salan-taona vahaolana efa narosin'izy ireo hatramin'izay ny tokony andraisana ho mpiasam-panjakana mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra saingy tsy mbola nisy izany hatramin'izao vakataira ny betsaka ary efa misy nijanona vakataira 5 taona farafahakeliny 500 isan-taona ny fandraisana tokony ho ataony fanjakana asa efa vita 3 taona no takina io iza amin'ny olona mamelombady manjanaka no afaka tsy mandray karama mandritra ny 3 taona manintsitra kanefa niaritra fotsiny amin'izany ireo rehetrarehetra ireo no mitambatra no mahatonga ny mpampianatra pikaroka vakatera izay efa mitsoka andaharana satria tsy maharitra an'izany tsy mandray ny karamany mandritra ny 3 taona izay koa dia vahaolana zany dia tsy misy afa-tsy ny fandraisana mpampianatra pikaroka ety amin'ny anjery manontolo miankana amin'ny fanjakana indrindra fametrahana amin'ny toerana ny asany zany asa fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izany fa tsy ny fanaovana azy ankilabao toy ny efa misy ankehitriny. Tsy mitombina ihany koa ny filazana fa tsy ampy ny antota taratasy fangatahana voaran'ny ministera efa mahery ny 700 izao ny taratasy fangatahana ao mpiasam-panjakana voaran'ny ministera ary efa saika avakataira avokoa ny ankamaroan'ireo androany moa no nanao fionambe teny Akatso ny SSS sampana Antananarivo. Vao ny fitaterana indray dia malona ireo fanafiana amin'ny SSS eto amin'ny lalam-pirenena fa 7 dia isy ny fepetra no raisin'ny tena nivo ny toby fiantsonana ny taxi brosy etsy amin'ny fahasankarana sy ireo tompon'andraikitra voakasika iadina amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay mialy rarombana sy Mateo Prince. Izay onatrangana fanankanan-dalana maromaro iny lalam-pirenena fa 7 iny tao anatin'ny andro maromaro voatorabato ireo fiara ka vaky ny fitaratra tamin'izany nisy ireo naratra ary nisy ihany koa ireo very vola sy fananana velotaraina manoloana izany ireo mpitatitra sy ireo olona mifamezivezy any amin'ny lalam-pirenena iny nisy ny fepetra noraisin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny iadina amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ka natomboka teny amin'ny fahasankarana izany tamin'ity androany ity. Zao fahamahamay be amin'ny fanafian'ny sandalo eny amin'ny lalam-pirenena izay mahazo ny Tananarivo tiliara indrindra ho anelanelan'ny ambositra fianaratsoa izao dia nanapa-kevitra izahay eto amin'ny tobi-piantsona amin'ny fahasankarana no ny etaetan'ny kooperativa tsirairay eto satria raha mahalala fa izany asandalo zany dia miteraka voalohany indrindra fahasimban'ny fiara, miteraka faharoa fahabangan'ny
eo ampelatana ny mpandeha tsirairay satria lasany daholo na ny vola na ny etakely na ny telefôna na ny firavaka eny an-tanana ary indrindra farany fa tsy maivana akory dia ny faratran'ny chauffeur zay atao hoe miatra manaina mihitsiny tapaka fa hiaingandroany ny fiarovana an'ireo vahoaka sy mifananany izany hoe ny escorte gendarme zany miala eto amin'ny tobo-piantsonana ary mefara any Atiliara zany hoe zaraina roa izy ireo satria efatra amin'ny rahalahy izy dia ny anankiray mitondra ny Tananarivo Fianaratsoa ary ny anankiray mitondra ny Tananarivo Tiliara ary eto zay mpitatana ny tobo-piantsonana dia efa mandamina izany ora fiaingany zany mba hitovy daholo ohatra hoe hitovy ny ora ingan'ny mandeha makany Tiliara rehetrarehetra mitovy ny ora ingan'ny mandeha makeo Fianaratsoa rehetrarehetra mety ary ilaina ny fipetranoresina ho kosa ny solotenan'ireo mpamily saingy tokony atao mantotra tsara ny fandaminana rehetra ialana ny mety ho fiverenana izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay tsara le izy misy escorte fa eo am'le raha tam'le problème le tam'le taloha misy olana kely tiako tenena hoe le organisation zany ny tokony amboarina kely alefa ny karavanina vaky ohatra première vaky zao ohatra 10 dia 10 ataontsika hoe manomboka eo Atsirabe ohatra miaraka dia raha ohatra hoe any amin'ny barazy manaraka any raisin'le gendarme Atsirabe eo amin'ny départ eo le 10 miaraka hoe reto ny 10 miala teto Atsirabe tsy nisaraka reto fa ny problème le tôbila tsy mitovy ny tanjany dia vao miala eo amin'le gendarme l'escorte tsy fantatra intsony tsy fantatra le mpandeha intsony le tôbila sasany any amin'izy l'escorte any amin'izy atao zany zay ipetrahan'le gendarme any amin'ny vodiny sy any amin'ny lohany tazomina hatramin'ny farany jusque ialana saika mitaintaina avokoa ireo mpandeha saingy tsy afa-manoatra noho ny adidy sy ny asa mandrara tsy maintsy hovonjena fepetra fisorohana hoy izy ireo no raisina ialana amin'ny mety ho vahavoazana andeha ho any Atsirabe zao zahay efa mandeha amin'ny matetika zahay fipetran-draisinao zay dia efa tsy mitondra entana be intsony zahay amin'izao satria be dia be mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalan'iny dia efa tsy mitondra entana be intsony zahay fa juste hoe zay hoentina hoe ilaina amin'ny andavanandro any no hoentinay mitaitaina be mihitsy satria zao efa hariva ny andro dia manomboka mitaitaina zahay ady maro lafo ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana manomboka amin'ny ady amin'ny tsy fisiana asa raha ataon'ny sasan'ny fitadiavana ny asa ratsy ny fampanofana sy fivarotana fitaovam-piadiana tsokosoko ny fanadiovana sy ny fanondranana omby tsy ara-dalàna ny fisian'ny dahalo ambony latabatra ny kolokolo mbola ayahiana ny fitsarana eo amin'ny vaovao tapatapany indray dia nanao fanambarana ny CNIDH anamafisana ny paikady entina ampanjakana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara araka ny antotanisa izay navoakany 10 ny isan'ireo olona namony ainy atao maro vitsika befotaka nandritra ny savorivory tany antoerana ny 17 ny volana septambra lasa teo vonina ifanometanana ity vondrona ity amin'ny resaka paikady ampiarana ny zon'olombelona manoloana ireny herisetra ataon'ireo jiolahy ireny fa tsy sokatra kosa ny sampandraramsahana ny fikarakarana ny passeport ny alatsinainy fa 17 ny volana septambra ho avy izao noho ny fankalazana ny 20 taona ny polisy pirenena moa no voalaza maton'izany raha ny fampitam-baovao iray mba ahafan'ireo rehetra miomana no amin'izany moa no nanaovana izany fanambarana izany mialoha vaovao avy any Ambositra dia vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo atao amin'ny sekoly fiofanana Ozandary tao Ambositra androany dia mpianatra Ozandary miisa 2 no maty ary mahery ny 20 no nampidirina hôpitaly araka ny loharanom-baovao tsy voafatitra mazava izay antony natonga ny fanampozinana na avy amin'ny menaka nampiasaina fa voalaza kosa fa nisy mihitsy ny lany daty tamin'ireo sakafo nampiasaina ireo tsy ampy ny fanaraha-maso ny sakafo eny anivon'ireny sekoly fiofanana tano filaminana ireny na ho an'ny tafika izany na ho an'ny zandary eny hatrany anivo ny polisy raha ny fanaon-kevitra voaray ilaina nefa ny mametraka izany ho tena ara-dalàna sy ara-pahasalamana raha nambara ny mpitsabo noho ny fikotranana mafy ataony izy ireo eo ihany koa ny fianarana izay tanterahany izy ireo
eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia mitoy ny fitarainana mikasika ny fimpotona tany ataon'ireo orinasa lehibe eto Madagasikara. Ponina avy any Ambohibola Fokotany Ambosary commune Miarinarivo indray no velotaraina vokatra izany tamin'ity androany ity. Nanao ny angam-baovao mikasika izay androany mialy ranombana sy Mateo Pressy. Ady tany etsy, ady tany eroa, izay no zava-misy anany ankabeazan'ireo malagasy amin'izao fotoana izao. Tany mirefy 10 hektara mahery indray no boton'ny orinasa lehibe iray mikarakara lemaka sy manadio ny canal CR3 manomboka eo Akadimbahoaka hatrany amin'ny Andriatany tsy ahatonga Antananarivo renivohitra ho tratran'ny tora-drano intsony. Araka ny fitantaran'ireo tompon-tany dia tany 1 hektara mahery eo akaikin'io tany voalaza io no anaovana izay lavaka 7,1 sy 1 hetsy metatra cuba izay saingy izao tadiavin'ilay orinasa hitarina amin'ny tanin'olona izao. Lavaka ihany no nomen'ny ben'ny tanàna teo aloha anatodiana fotaka avy amin'ny canal C3 avy aty Antananarivo. Marihana etona anefa fa tsy novoriana akory ny tompony lavaka sy ny fokon'olona mba hanapa-kevitra ny amin'izany fa tonga dia nataony zareo akitrano an-trano ny fomba nanomezana an'izany lavaka izany. Ireo mera teo aloha zany nanao an'izany akitrano an-trano nakana an'izany lavaka izany. Ataon'ny produira avokoa ny fomba rehetra akana ny taninay ivelan'ny lavaka tany novolenay ivelomanay reo tany reo ary manana juridique amin'izany izay ary efa cadastral koa izy reo. Ary ankehitriny dia mbola ataon'ny produira ihany koa ny fomba rehetra akana ny taninay fanerena akana ny taninay amin'ny alalan'ny dossier foroporonina any tsy nekenay vahoaka tompon-tany ivelan'ny lavaka mihitsy nanaovana izany dossier izany nefa ankehitriny dia ataondry zareo any hoe efa okay ny momba ny eo amin'ny tany ao Iarinarivo. Mampalahelo fa mbola voaingana izany notoriana tany amin'ny gendarme avokoa izahay nisy 10 teo izahay satria tsy mety anaiky ivarotra ny taninay. Hita tokoa fa tsindry azo lena ary misy manararoatra io fa kana lavaka ao amin'ny canal C3 io akana ny taninay ivelan'ny lavaka. Efa nanatina tompon'andraikitra ambony teto amin'ny firenena ary efa nanao dingana maro ireo tompon-tany sy mpandova saingy nandamoaka izany hatreto araka ny voalaza. Ny fahitaranana fanalefanay dia tany amin'ny ministera fanajerena ny tany izay tompon'andraikitra voalohany ary avy eo koa nakany amin'ny présidence. Tany présidence moa numéro A11995 ary C3374. Dia avy eo koa izay mbola nanao ny fitaranay tany amin'ny ACDDD numéro 005 bara 20 izay mbola tsy nahitanay valiny aloha hatramin'izao. Tany izany dia eo amin'ny 5 hektara eo. Izany hoe raha ny teny voafaritra aloha mety mahery fa izay aloha no voalazany zareo hoe 5 hektara dia ny tompon'ilay tany eo amin'ny 30 olona zany. Ohatra hoe tany akany satria 44 parcelles le izy dia eo amin'ny 30 olona zany ny tompony zany hoe raha tena vinavana zany ny tompony satria ireo fa manataranaka makatso zao dia efa amin'ny 500 mahery ihany no mandomban'ireo tany ireo. Nanambara moa ireto tompon-tany ireto fa mpiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana rehefa tsy misy ny fihainoana sy ny fitsinjovana azy ireo. Marina moa fa isan'ireo fitsarana misahana ny olan'ny fiarahamonina ny fitsarana tampony. Raha ny atotandisa farany dia manodidina ny 7,000 ireo raharaha-mpitsarana andalam-pikirakirana eo anivon'ny fitsarana tampony amin'izao fotoana izao. Ady tany Sorova kosa ny 700 amin'izany. Midika izany fa mila vahaolana haingana sy maharitra ny famahana ireo ady tany eto sy roa ireo. Mila fandrindrana ny asa atao sy ny fanovana ny fomba fiasa. Fa voafidy omaly kosa ny filofibe hitarika indray ny tily eto Madagasikara mandritra ny 3 taona manaraka. Raha haingotoky na ilay antsoina hoe tantana amikolo no lany nandritra ny fifidianana. Vato misa 3,7 no azony raha toka vato misa 5,7 no azony Rajao Erlala Serge teo amin'ny laharana faharoa tamin'ireo mpifidy misa 4,5 kandida 9 moa no nandray anjara tamin'ity fifidianana ity.
eo amin'ny lafim-baovao ny toe-karena indray dia miatraika mafy amin'ny toe-karena ny fianaky ny valan'aretina coronavirus ary maro ireo sehatra no tsy mbola tafiarina hatramin'ny androany. Isan'izany ny tsenan'ny sakafo. Ity farany anefa no tena niroson'ireo tanora entina indrindra hiatrehana ny fatiantoka nateraky ny valan'aretina coronavirus teto Madagasikara. Mialy rarombana sy Mateo Prasy. Mba ahafahana miatrika ny krizy ara-pahasalamana dia maro ireo fanovana voaterina petraka ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Tsy misy ny mpizahan-tany vahiny ka voatery mifantoka amin'ny mpanjifa eto an-toerana izy ireo. Nisy ireo nanova ireo tolotra ara-tsakafo na ny carte menu. Nisy no voaterina najanona piasa na nena ny teti-bolana ampiasainy mba ahafahana manarina ireo orinasa. Tao indray ireo nanome tolotra vaovao toy ny livraison à domicile. Na dia eo aza izany rehetra izany, mbola sarotra ny fanarenana ity sehatra ity. Maro amin'ireo firenena manerana izao tolo izao ihany koa no mbola tsy mahafantatra izay natao hoe sakafo malagasy ary tokony hainga eto an-toerana aloha izay fampahafantarana izay araka ny nambarany tompon'andraikitra iray misehatra eo amin'ny resaka sakafo. Isika zany tafiditra anatin'ilay gastronomie ohatran'ny hoe européenne foana matetika dia lasa ohatran'ny hoe rehefa any ivelany zany tsika dia lasa fitadiavam-bola fotsiny le izy hoe misy restaurant malagasy tsotsotra amin'ny sakafo malagasy mihitsy. Dikazay mbola tsy tena fantatry ny erak'izao tontolo izao izay le gastronomie malagasy izay fa ao anatin'ny resaka objectif misy nefa zay zavatra izay tsika manko matetika rehefa miteny hoe sakafo malagasy dia matetika tsika mieritreritra foana hoe henan-kisoa sy voanjobory sy ny sisa fa tsy izay nefa le izy fa tokony hoe trandrahana mihitsy le any amin'ny faritra any ary raha tsy teny fotsiny tsika amin'ny faritra avaratra mikasika ny hoe sabeda ohatra sy ireo spécialité mikasika na coco fa tsika lasa mijanona foana ny eto ampovoantany foana tena mafy mihitsy zay ho an'ny tourisme ray manontolo. Rehefa miteny tourisme sika dia tsy maintsy voateny ihany koa zany ny hôtel restaurant rehetrarehetra. Dikazay na hatramin'izao ary zany mbola hitako hoe mbola tsy mandeha mihitsy zany aloha izy amin'izao hatramin'izao dia ino no tokony mba angatahana amin'ny fitondram-panjakana mba jerena akaiky. Tsy misy moa ny tolotrasy eto amintsika ka voatery mitady lalana sy mamorona zavatra atao sy afaka hivelomana ny ankabazan'ireo tanora malagasy. Maro amin'izy ireo no nisafidy ny hisehatra any amin'ny resaka sakafo. Mbola malalaka ihany koa anefa ny tsenan'ny sakafo eto amintsika. Ny salon de la gastronomie misy fampianarana daholo be amin'ny resaka manodidina sakafo ihany koa. Maro ireo izany hoe ireo orinasa vao misondrotra eo amin'ny sehatra izay no tena tsikaritra betsaka izany ireo tanora izay niroso misehatra amin'ny resaka fanamboarana sy fanodinana sakafo izay vokatry ny recherche nataon'izy ireo ihany dia fampivoarana sy fampahafantarana ireo vokatra vaovao ireo. Hiditra amin'ny andiany fahafito moa ny salon de la gastronomie izay atao manomboka amin'ny 30 septambra ho avy izao ka haharitra 3 andro izany. Izy ny fiarah-miasa amin'ny Organisation Internationale de la Francophonie sy ny masivoan'ny Espagne amin'ny ity andiany ity ahafahana manohana sy manampy ireo tanora vao misondrotra. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia mikasika ny tany mponina maneran-tany navita ny vaksiny fanefitry ny valan'aretina coronavirus kosa no votoatiny ity fanadihadiana nataony Nambijo Versitraka sy Tokiramarola ity. Mbola ambany dia ambany raha ny tahan'ny olona navita ny vaksiny fanefitry ny valan'aretina coronavirus aty amin'ny kontinanta afrikana. Vao ny 3 faingoen'ny isanjato navita izany ho an'ny Afrika raha ny fampitam-baovao raha toka efa mihoatra ny 10 isanjato ny any Eropa andrefana ary mahery ny 5 isanjato ny any États-Unis. Isan'ny nanamafy ny filokeniana fa mila mirahina ny firenena afrikana manentana ny mponina ao aminy hanao vaksiny mba hamongorana ny valan'aretina. Efa nanambara moa ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden nandritra ny fihaonam-be mivantana izay natrehany fa hanolotra 2.2 miliarana dozina vaksiny maneran-tany. Raha nambarany sekretera jeneraliny firenena mikambana kosa nefa dia mbola ny 5 isanjato ny vaksiny ihany no mbola voaparitaka hatramin'izao. Hatreto ny 3 isanjato ny mponina maneran-tany no nahavita ny vaksiny fanefitry ny valan'aretina coronavirus ka ny aty amin'ny tany andalam-pandrosoana no tena ahitana farany ambany indrindra hatramin'ny 2 isanjato. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa indray dia araky ny loharanom-baovao voaray dia marary mafy any amin'ny fonjaben'ny tsy afa ny mpandraraha malagasy mbola rajona amin'izao fotoana izao. Tatery ny Njavandriamaefa sy Manora Andriamalalary ny mikasika izay.
Soseron marsozy oxygène ny tsy fay mbola rajona amin'izao fotoana izao araka ity fanambarana nataony mahery lanto manandafy tao anaty tambazotra sosialy ity mpanaraha ity moa dia olona kaiky tamin'ny fitondrana SVM. Raha tsy ivina dia ny 13 febroary 2024 no voasambotra teny Antsahabe mbola rajona ary ny alakamisy 14 febroary 2024 no nahiditra ponjam-vojomaika teny amin'ny fonjan'ny Tsefany tenany rehefa avy natao fanadihadiana teny amin'ny PAK na ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Misy 5 ny fitanana soratra mirakitra ireo fandikan-dalana nataony ity mpanaraha ity teo anelanelan'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022. Isan'izany ny famoahana entana tsy ara-dalàna natao amin'ny fahatserana ny Tomasina, teo ihany koa ny tsy fandoava-ketra sy ny maro hafa. Efa ho telo taona araka izany izao mbola rajona no voatazona ny amponja ka izao toa tsy fahasalamana izao. Tsara manamarika fatratra ny azalambo ireo mpiara-dia tamin'ny fitondrana hery vaovao any Madagasikara ka isan'izany Berija, Roly Mercia, Claudine Razaimamonjy ary mbola rajona sy ny maro hafa. Akoatra ireo ny doboka voalaza tetsy ambony dia ataony gazety sasany tsy enjery isaky ny mihetsika ihany koa ankehitriny ny momba ny ministra mponina teo aloha Ontina Rialy izay sady talia ny fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena teo aloha ery Rajonary Mampianina. Manara-dia azy ao ny vadiny Brion Andrianirina. Ny arahana hita koa ny nanjoany sekretera jeneraly ny posta teo aloha. Ny arahana hita ny zavanisy tao amin'ny antenimerandolona nandritra ny feptom-piasana farany teo izay ahitana maro anisan'ny SVM. Ny taona 2024 dia nogazana tampoka ny teti-bolany Sena. Nolazaina fananampiana ny kireny atsimo ny teti-bolany. Akoatra izay dia mametra-panontaniana ihany koa ny fomba fiasan'ny fitsarana. Araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana Imbikely Laza ny 17 septambra lasa teo dia mihoatra ny 300 nisan'ireo voafonja eto Madagasikara. Vahaolana rehefa naroso hatramin'izay dia ny tokony sy hanafainganana sy ny namorana ny fitsarana ireny olona mandalo eny amin'ny fitsarana ireny mba tsy habetsan-drofana ireo voafonja. Tsara manamarika fa isan'ireo raharaha odiniana eny amin'ny fivorian'ny cour criminelle etsy amin'ny PAK ny dossier mbola rajona. Tsy vao izao no nisy gadra politika nahina ny ainy. Ny 2 septambra 2024 dia reraka sady marary mafy any amponja i Roly Mercia, ministra ny serasera teo aloha araka ny taratasy mahakasika ny fizaham-pahasalamany ary nahina tanteraka ny ainy. Hatramin'izao anefa dia mbola nidoboka amponja foana ity mpanao gazety ity. Lasa valifaty politika no hita tanana ny firenena. Resaka ono-ono sy tondromolotra fotsiny no hiteraka fisamborana sy fanagadrana tahaka ny mahazo ny mpanao gazety Arfinina Railsoa. Natao andravina ny adala politika nisy hatramin'izay ny fifidianana filoham-pirenena 2024 mba tsy hiseho intsony ny fankalana sy ny valifaty politika. Tsy vahaolana mihitsy ny fifandrafesana sy ny fifanaratsiana fa mila miombon-kery sy mampiseho firaisan-kina ny mpanao politika na dia samy manana ny foto-kevitra hijoroany azy. Fanodimandry tany Aponja Andriamatoa Erika Falerso Randriamialy izay voasambotra nandritra ny raharaha voalaza fa fikasana amono ny jeneraly Ravalomanana. Tsy ny fitsarana no manana olana fa ny olona mpanindry bokotra ty ambadika hoy kosa ny mpahalalana Maître Willy Razafijatovo raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy André Rakotomalala tamin'ity androany ity. Anisan'ny tamin'ireo enina voasambotra ny 17 ny volana Jona teo i Erika Falerso Randriamialy ary efa nalefa tany Tsiafa. Voalaza fa anisan'ny ray tetika ho famonoana ny jeneraly Richard Ravalomanana. Va voasambotra kely anefa izy dia nampiantso mpanao gazety ny mpisolo vava azy ary nilaza fa tsy meloka i Erika Falerso Randriamialy fa mpivarotra fiara no asany. Tsy mino mihitsy zahay hoe mameloka an'ity olona ity satria olona lasa victime fotsiny hoe zavatra hoe parazara amin'ny toerana tsy tokony petrahany tamin'ny fotoana sy tokony hoe nandana teo tamin'ny fotoana io. Satria mazava loatra ny teny teo fa hoe mpivarotra fiara io ary tondra vola be dia be izy fa tsy misy eritreritra amono an'ny generaly Richard Ravalomanana zany satria zay manko zavatra resahany zay. Olona tsy fakafantatra ireo, olona tsy fantany ireo. Angamba sendrasendra resaka hoe politika tamin'ireny fotoana ireny le hoe misy hanesorana ny membre gouvernement dia hosorana olona hafa dia ny resaka tamin'izany fotoana zany dia hoe misy olona dia hanolotra ny tenany hoe lasa victime hoe affaire victimisation dia ampalahelo amin'izay fotoana izay dia hoe tsy tokony tsy esorina. Dia zay ny resaka nahita tamin'izay fotoana izay dia hoe ny général Ravalomanana zany miseho hoe zay fandraisan'ny olona azy fa hoe atao zay ampalahelo ny tenany dia amin'izay rehefa mampalahelo izy dia tsy esorina amin'ilay toerany ary tsy hosoloana zany ny toerany mahasiagy anazy. Fantatra anefa izao fa nodimandro omaly tany Amponja i Erika Falerso Randriamialy. Manam-pirofo ny fisiany olana eo amin'ny fitsarana ve izao? Inona tokoa moa no mbola tsy nanaovana ny fitsarana ireo voasambotra ireo? Izao ny tera-doza.
fatatsika loatra fatatsika zany a politika hoa io raha politika io ka zareo tompona andraikitra ma politika manenjika anazy a no manindra le bokotra mafy de mafy araky fomba fanao a misy ary milaza hoe fombandrazana zay tsisy maharatsy azy ka tokoa izy anatramo'izao le fandrina bokotra sy fampigadrana olona satria tsy tiako ty olona ty fa tsy ny fitsarana mihitsy manana défaillance satria ny fitsarana misy subir an'izay a influence avy ty ivelan'izay a na fanindrina bokotra zay a de manaraka fotsiny be dabe nge am'izao fotoana zao nao fitsaranao raha ny fanazavany maître Harola lahatrany dia nisy volany tentana raiky amin'ny 20 tapitrisa ariary tany amin'ny Eric tamin'io andro io saika ividianany fiara saingy tsy nisy afa-tsy raiky amin'ny 20 tapitrisa sisany tafaveriny aretim-bavony ihany koa moa ny voalaza fa nahafaty azy ho iatrany maître Harola laha faraky ny fantatra dia tsy nisitraka ireo tombontsoa efa voafaritra ho azy ny mpanolotsaina tanàna Antananarivo miisa 10 atao anatin'ny efa-bolana izay eny tsy isam-bolana no tokony hosondasantsy ny mpanolotsaina iray eo anivony tanàna Antananarivo renivohitra rehefa ny fanantona tamin'ny ben'ny tanàna nefa izy ireo tena ambarany ity farany fa anjarany no manapaka izay tianomena ary notonony ireo anaran'ireo izay nolazaina fa tsy omeny manay ny fisina kolokolo moa ireto mpanolotsaina noho izany misy ny fanavahana izay tiana omena eo anivony mpanolotsaina tanàna 520 hoy ny nambaran'ny mpanolotsaina tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lili Rafarala fananaitra maro indray ny nahita ny folo omaly tao anatin'ny kabary ny tany États-Unis mitaky ny nosikely ny Madagasikara fangamotsy hoe efa nisy ny fenkevitra navoaka ny firenena mikambana milaza fa antsika ireo nosy ireo i Frantsa no tokony angatatsika ny fialany saingy mangina ny folo malagasy toy izao ny fanehoan-kevitra ny mpahalalana iraisam-pirenena raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Andry Rakotomalala androany lafindrony manamafy fa ny Madagasikara nosy kely efatra manodidina atsika ary manamafy izany ihany koa moa ny lalàna iraisam-pirenena ny voalohany ara-panjakana na du point de vue légitime aty amin'ny faridranomasiny Madagasikara no misy azy faharoa eo amin'ny lafiny ara-dalàna na du point de vue légal efa namoaka feikevitra ny firenena mikambana indroa milaza izay tany voazanaka rehetra dia miverina amin'ny tompony voazanaka ireo nosy ireo ny taona 1970 Madagasikara sy ny manodidina azy Madagascar et ses dépendances ka noho izany rehefa nahazo ny fahaleovan-tena isika ny taona 1970 dia tokony verina ho antsika mazava ho azy ireo nosy ireo saingy dia izao bodony frantsay ireo nosy efatra ireo olana tiana ho volena araka izany no mbola fanahinina mitaky ireo nosy ireo tany amin'ny firenena mikambana araka ny nataon'ny filomaly nandritra ny kabariny izy aloha zao efa tsika le izy tsisy olana tsony zay zavatra io foana no averimberina isanandro hoe mbola hitaky tsy misy fitakiana tompoko fa fitakiana fialan'ny frantsay io amin'le toerana satria efa misy fanapa-kevitra anakory nataon'ny ONU tamin'ny 1979 sy 1980 hoe anareo io dia mangataka anao la Frantsa avereny tanin'olona zay nalainao amboletra zay le izy fa faux problème zany hoe miandro ny Nations Unies hoe andeha hitaky an'io ndray tsisy an'izany efa vita nge ny asan'ny Nations Unies fa ny asantsika dia izao ny teny amin'ny la France tsika hoe bon anay io ka dia avereno ahoana ny fomba mirenanareo an'le izy ary ahoana fomba hialanareo amin'le tany zay anay efa nisy moa ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta mikasika ireo nosy ireo saingy nandamonika izany hatramin'izao manamafy hatrany Macron nandritra ny fitsidiany tao amin'ny nosy sambatra fa ici c'est la France mbola namoafisiny hatrany ary izany tamina famoahana didim-panjakana izay nolaniny antenimera frantsay fa zao koa sary tendeho fitinina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ireo teboka samihafa nivohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity andro an'ity ando miaratiana sy tokora marla mampitaraina ary mampitondra faisana ny ankamaroan'ny mpanjifa mihitsy ankehitriny ny tolotra sy ny kalitao omeny orinasa rirama ny mpanjifa indray no manentsina ny banga sy ny fatiantoko ao anatin'izany ka mampitombo ny fahasahiranana efa menjady amin'ny rehetra amin'izao fotoana izao ny politika entina hitondrana azy mihitsy no tsy mahomby raha ny fanazavana izy solom-bavambahoaka ny mpitantana ny jirama hatramin'izay dia tsy anana ny fahaizana sy ny fahafahana mijery lavitra ka anatsara ny sehatrasa io hatramin'izay tsy azo inono zany
ary ny olona fandimby teo olona faran'izay nanam-pahaizana daholo nisy karazany teo fa ilay politika nentina nitondrana an'ilay izy mihitsy no tsy mahomby na tsy arak'izay tena tanjona tokony ho apetraka ho amin'ny fiainan'ny vahoaka sy amin'ny maha-orinasa azy amin'ny ankapobeny dia averiko ihany hoe mbola tsy ilay tena tanjona sy antom-pisian'ilay orinasa no iasan'ilay orinasa dia eo zany no mipetraka hoe mandraky tiany androany mbola tsy afa-po ny mpanjifa kanefa dia averiko vola mandavitrisany amandavitrisany no kirakiraina ao anatin'io jirama io fa makasika ny seni kosa indray nambarany ity solombavam-bahoaka ity fa tokony isy ny fankakevitra mialoha atao makasika ny fanatsarana ity vomera ity tsy verimberena ny krisy ny olana ra-pifidianana tonitranga teo aloha no mafisiny fa rafitra mahaleo tena no tokony apetraka tsy sy ny fitanilanina sy ny fitsabahana ra-politika ao anatin'izany tokony asiana mihitsy ny fankakevitra natao hoe concertation mihitsy fikaonandoha ny amin'ny hoe anaovana an'ilay tombanezaka hoe iza ny nety dia inona ny tsy nety dia ahoana ny fomba navaozana azy mahaleo tena tanteraka ve io averinay fa raha fifidianana farany teo ny resahana dia mbola ao anaty krizitsika krizy mpifidianana ary zany mbola mahatonga an'izao olana izao zany rehetrarehetra zany tokony tsy hiverina tsony zany fitaom-piasana manaraka ary zany mahamay atsika ametraka an'ilay tena rafitra tena mahaleo tena tsy hidira mpanao politika eo amin'ny fitondrana indrindra mba tsy ho ambany vahony ny fanapahan-kevitra ao anatin'ilay izy fa mbola tokony isy ilay inclusivité ilay fiarahana mitantana sy fiarahana mijery zay tokony hitondrana ny fifidianana ao anatin'ilay izy ankoatra izay nitondra ny fomba fijery ny makasika ny kabary nataon'ny Flou Radjoelina nandritra ny fevrier fa 7 ny firenena mikambana tany New York ihany koa ny tenany atao anatin'ny ity fandarana ity tsy naina na raroatra fisokafana ny Flou atao fisehosehoana no tena betsaka nandritra ny kabary nataony miambo ihany hoe tsy nakasika atsika ilay resaka fa reto zany mahakasika atsika reto no lara-pahamehana ho an'ny firenena malagasy dika zay efa tsy nanana raroatra ilay fiaonana tsy nanana raroatra ilay opportunité mipoitra zara aza ny teny talohantsika ny Flou américaine ka ny teny an'ireny zavatra ireny vao maiky tsika nentin'ny hambo vao maiky tsika nentin'ny oeraoera hoy ny fomba fiteny mifoana tanteraka ny anatin'ilay cadre zay nitondran'ny firenena matanjaka azy ilay fivoriana dia minoa atsika fa raha izao no fandeha dia ho votsotra zany zavatra zany votsotra ilay opportunité izay napetraky ny firenena matanjaka fa mbola fitiny namana mpanao gazety nambitso versitraka sy tokora marla atao anatin'ity fanadidina manaraka ity kosa ny fandarana saila zao teto amin'ny fahitalavitra MBS izay vaniana ny olotsotra iray ilaina fanapahan-kevitra entitra ny fanamboaran-dalana ny amin'ireo lalam-pirenena eto Madagasikara toy ny lalam-pirenena faharoa izay mampikaikaiky ny mpampiasa ny lalana iny akoatr'izay ny fahasimban'ny fiara ateraka izay lalan-dratsy izay ka miteraka fandaniana miompampana amin'ny tompon'ny fiara ary miteraka fatiantoka ho an'ny mpitatitra amin'ny ankapobeny eo koa ny lafin'ny tsy fandriampahalemana izay tena nanaitra ny sainy maro noho ny herisetra sy ny fanakanana ataon'ireo olon-dratsy eny an-dalana lalana aloha amoahana vokatra ho amin'ny mpamboly lalana ihany koa hivezivezena dia lalana ihany koa no rehefa ratsy toeram-piasan'ny dahalo dia toeram-piasan'ny mpametsifetsy koa io rehefa tsy misy ny lalana ka mety mividy vokatra mora be ny collecteur tsika mahalala an'izany anie afa any ambanivohitra any amidiny 100% izy io rehefa tonga eto lalana ny anton'izany satria tsy tafavoaka ny vokatra iresaka tsika ilay tsy fandriampahalemana sy ny lalam-pirenena ny RN2 aloha dia tena tsy fantatro efa nisy ny tamtama be antsika tamin'ny tambajotra serasera tamin'ny vaovao tamin'ny rehetrarehetra ho amboarina izy io tsy fantatro raha miseflo raha efa vita na mbola tsy vita aloha fa izay tonga avy any amin'iny RN2 iny aloha hatreto mbola mitaraina daholo fa misy potaka manana maromaro ny namana mandeha makany ratsy ny lalana ary le izy koa tsy haiko raha fa amboarina mifanaraka amin'ilay toetrandro ve sa hoe amboarina ka amboarina mahita lalana amboarina eto amin'ny lalana Antananarivo fa mety haiko aminy konkoa manao talagy tiptop ny resahako eto hatreto aloha
mbola tsy tanteraka ireo velorano izay napetraka ny filohan'ny Républicaine Madagasikara. Tsy manana eritreritra hoe ho tanteraka le izy, mety ho azo tanterahana fa raha ny fijeriko manokana mety za koa pessimiste tsy mahita zavatra positif angamany dia nefa ohatra mitombina ihany. À 3 ans eo zao ny mandat ny filoha Andry Rajoelina mbola tsy vita le fampanantenana. Za tsy mitako aiza le drone, za tsy mitako aiza le 4x4 mandeha tendrombohitra sy ty rehetrarehetra ty fa ozy aiza re tafika hiaro aloha. Le velorano resahantsika be dia be mihitsy ny velorano atao lahara-pahamehana ny fandriam-pahalemana. Zavatra azo tanterahana zany monsieur le président. Atao tanterahana aloha atao lahara-pahamehana ny fandriam-pahalemana. Anana andavanandro azo antoka ozy izy ianao dia niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Zaho mbola tsy mitaky an'le drone hatreto. Na za koa tsy mahay mampiasa angamba tsinona. Fa le zava-misy ampiasaina inona ny ananantsika ry izy miravavy, ny ananantsika ny tafika manana fitaovana ny tafika mbola tsy ndriko foana reny. Manana fitaovana izy aseho isaky ny 26 juin na aseho reny nandehanderaky ny tanàna sa nahita tamin'ny confinement tsara tarehy le fitaovana ary mety tena matanjaka izy reny raha ny anjehana dahalo. Ny intervention tsy vita ary le 30 minitra tokony mba vita lolo kely ihany satria le fitaovana ny ary fomba be. Mangony fotsiny moa ireo raha fanondranana tsokosoko izay toa very anjavony fotsiny ihany mbola tafiditra tao anatin'ny velorano ihany koa ny mikasika ny fampiarana ny ady amin'ny kolikoly izay hita fa vao maika mirongatra nandritra ity fitondrana ity. Iny fanadadiana iny koa ry toko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza-donona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny famerenana ny fandarana ao namarina ary noronan-tsary efa nomany ny MBS ho atotra ao anao amin'ity arina ity kosa dia mitondra ny lohateny Eunice Carl. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapita faminao ho amin'ny rampitso indray toko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.